Mampifaliana tanteraka indray no etiko miarabantsika rehetra mpijery amin'ny tia ary eto ampiandohana dia te hanasanao sahady anaraka mifandarantsika hatramin'ny farany. Afinaritra moa ny androany satria isy ten'Andriamanitra indray moa izay rahantsika amin'ny tianio ity izay inoko fa afonja dia afonja izay hiatraika tanteraka amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy izany. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay ten'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny Bishop Dr Patrick Andrenarivo moa dia te hanasanao ety ampiandohana ny amin'ny fotoam-bavaka izay rahantsika satria isy karazana fotoana izay natao manokana moa izany antsika rehetra izay maniry te handroso amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tadio fa tena zava-dehibe ny ianao mandroso amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy mijanona fotsiny hoe rehefa makany am-piangonana dia efa afa-po amin'izay fa zava-dehibe ianao mandroso isan'andro ary mahafinaritra dia ity Baiboly milaza fa rehefa ambinina salama amin'ny fanahinao dia ambinina koa ny zavatra rehetra. Dika izany famaritra tanteraka amin'ny fanambinana fiainam-panahinao ny fanambinana amin'ny lafiny rehetra fiainanao izany. Tongava mananjara amin'izany. Raha mbola azonao atao koa tonga dia tongava satria zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra izay kasika anao ao anatin'ireo fotoan'ireo. Ary ny sabotsy moa na ndraikitra ndraiky sazafady sy ny tanjobato dia misy fotoana mirora sasany arivo izany rehetrarehetra dia natao asoa anao. Tsisy vididirana io ary misokatra ny rehetra ary dia tongava hoy ny Baiboly milaza hoe andramo izao fa tsara Jehovah sambatra ny olona izay mialaka aminy. Ary ny alahady moa tsika dia ohatran'ny mahazatra misy tombavaka na ndraikitra sy nritsa na ny tanjobato araka ny efa hitanao amin'ny vata fa hita lavitra io ny fotoana tsika rehetra ao anatin'izay. Eny ary fa tsy ho lava resaka fa dia atsodolony ho tokantrano anaraka ny soratra masina miainga amin'ny ten'Andriamanitra moa izany izay zaray mpanompon'Andriamanitra izay asoa ny fanahintsika rehetra indray amin'ny tsena ity jery finaritra tompoko. Mba tenenilo akaikinao Avelao adidin'Andriamanitra izay rehetra ilainao. Mino fa fatatsika nantsona hoe miadidy olona, karakara azy, miantoka azy, manome izay zavatra ilainy. Tsy voatery miandry angatahana. Fa ianao fotsiny mijery dia ozy ianao hoe mila an'izao izy izany, tokony ataoko ohatr'izao izy izany. Ary tsy ilay isan'andro fotsiny hitanao fa mijery hatramin'ny hoavina. Dia manoro azy hoe ty anarana na ty atao. Ohatra indray aman-dreny miteraka zanaka ihany dia mieritreritra izay asoan'ilay zaza sy ny hoavina. Ary na fotoana izy anambady ka mitondra ilay olo tiany ao an-trano rehefa hitanao ohatrany tsy mety olo io dia tena ohatrany tsy mety ny olona iny na dia tsy ianao azy ny anambady ilay olona dia satria ianao mihevitra izay asoa azy dia manoro hoe rino mety na itiny tsy mety. Ny miadidy tsy hoe mamahaolana fotsiny. Ny miadidy dia ny manome izay ilaina hatramin'izay tsy eritreretana. Mety tonga eto ianao satria misy zavatra irinao mety vahaolana, mety zavatra tsara tiananana. Fa Andriamanitra raha iadidy anao tsy ilay irinao fotsiny no omeny fa mihoatra no ny irinao no ataonao anao. Mihoatra. Sa tsy mino hoe vao zao ny akamaroantsika vao mivavaka. Fa matoa manao amenina sy aleloha mafy efa ela vavahana zany. Nefa fanontaniana mipetraka maninona misy karazan'olona izay mino fahagagana, mino ny fiasan'Andriamanitra sy ny anjely nefa voahidy ao anaty olana ela loatra. Le olona tsy hoe tsy mino izy fa mahay zavatra Andriamanitra, mino izy fa mamatsy Andriamanitra, manao fahagagana Andriamanitra, manasitrana Andriamanitra. Kanefa ny problema ny ray na roa efa niraikitra amina nandritra ny taona maro, tsy mba hoe ray volana fa mandritra ny fotoana ela mihitsy. Niova hatramin'ny endrik'ilay olona mihitsy vokatrilay olana, hatramin'ny toerana ny petrahany sy ny karazan'olona ny faneraserany. Nandrapatonga azy
lasa manaiky hoe viza mihitsy izy. Maninona misy olo loatra zany? Nefa izy mivavaka, nefa izy manan'Andriamanitra, nefa izy mino fahagagana, mino fanasitrana, mino herin'Andriamanitra. Fa maninona tsy mety miova ny fiainany? Tsy miresaka hoe problema tamin'ny herinandro na tamin'ny ray volana, fa zavatra efa ela mihitsy. Nefa ny ten'Andriamanitra mampiseho miariary fa ny fiainantsika dia miova, tokony hiova ary zay mihitsy no izy. Avy amin'ny voninahitra dia mandeha makamy voninahitra, makamy voninahitra. Tahaka ny fipoaka ny masoandro maraina dia miakatra sady mamiratra, mandrapitato vovonana. Fa misy olona nefa ndraindray dia zao ny teneny hoe to arakaraky ny vavako mabe problème mary vao mahay mitsitongana ny fiainako, question mipetraka fa nahoana? Tokony ho zay ve le izy? Aratsy zay le izy, maninona ny tsotro zay? Nandinika an'izany anazy amapastera azy satria mijery noondry ianao. Ao anaty baiboly misy olo loatra zany. Ary eo nafahantsika mahita hoe inona ny tokony atao ho vahaolana androany hariva. Ao filazany tsara an'izao no toko 15. Zao no toko 15. Andiny voalohany manomboka raisitsika. Ary efa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao hoe amin'ny teny Hebreo Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny marary maro, ny jambo, ny mandringy, ny matila. Dia misy dikany ary ambany ary hoe efa mainana malazo dia ampio hoe miandry ny fihetsehan'ny rano. Fa misy anjely nidina tamin'ny farihy indraindray ka mampetsika ny rano. Koa izay miroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Zay dia fanazavana kely am-baibolinao ery ambany ery. Andiny 15. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Ary nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa ela toy izany izy. Dia hoy izy taminy, teo ho sitrana va ianao? Le marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andromboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy tamin'ny tsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Halleluja. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe narary mandritry ny 70 taona. Nentina teo amin'ilay farizy atao amin'ny teny Hebreo Betesda. Araky ny voalaza izy dia hoe misy ino izy teo anjely manetsika io rano io indraindray. Ka rehefa metsika io rano io dia izay mitsoboka voalohany dia sitrana. Dikan'izany ty lehilahy ty na izay nitondra anazy teo sy niaraka tamin'izay tondra azy dia nino? Voalohany fa misy manetsika io rano io. Faharoa mino fa izay mitsoboka voalohany dia sitrana. Tsy nijanona teo izy raha tsy nino. Dia izay mampieritreritra hoe hey, misy olona mino ny asan'ny fanamasina, mino ny asan'ny anjely, mino fahagagana, mino fanasitranana, nefa ela be 70 taona tsy mety sitrana. Nefa izy mino fanasitranana. Inona ny ijanonanao raha tsy ino? Fa matoa izy nijanona eo dia mino. Tonga amin'ny olona rehefa mena pastera tolotsaina izy mino anao fa ka zany efa mino e.
ianao ve mino fahitanao Andriamanitra tena mino aho fa tsy haiko mihitsy maninona fa ianao ve mino fifanetiny Jesosy ny aretinao mino aho fanetiny tsara manomboka sao za mihina fanafody za vao tsy mihina anaty dia vao tonga dia tsy azonao mihitsy pastera le mahazo aho tenao izy mino fa Andriamanitra manasitra izy mino fa misy fahagagana eto izy mino fa misy anjely miasa eto nefa ny olany tsy mety mivaha tsy ray andro ny tsy nivahan'ny olany valo amby telopolo taona tsy hoe telo taona zy valo andro tsy hoe telo ampiana valo valo amby telopolo efa ananana zafikely zany raha ohatra ka niteraka raha niteraka ohatra ny olona kiray androany lehibe izy afaka telopolo taona izy miteraka indray iny zanany iny dia efa misy zafikely zany le olana nefa tsy nivaha mety misy olona ohatry zany nanomboka tamin'ny andro nanambadiny mandrapa tonga azy manana zafikely tsy mbola nylozatrosa ny tokantrano izy tsy hoe tsy mivavaka io e mino fahagagana izy mbola kely izy dia efa mivavaka nanambady izy niteraka izy fa hatramin'izany ka hatramin'izao mbola tsy hitan'izany hoe ohatrany ahoana ny fiainana tsara mbola tsy niexpérimenté an'izany indray maraina izy anarina hôtely fatany fa niditra tao mbola tsy nataony ary raha hoentinao miditra izy dia matahotra hoe lafo be ato fa aloha ihany iry amin'le mora nandritra azonao alevy sara-tsaina ho tedoikinao ny anao nga mbola tsy vala amin'ny telopolo taona raha tsy diso a le olanao aza manontany mety hitena izy tsy hainao marina tsy hainao mety tsy azonao fanontaniana mipetraka moa ve tsy mbola nisy olona sitrina teo amin'ny toeran'io efa nisy satria zao ny teny lehilahy raha mba te hitsoboka dia misy olona misisika eo alohako zany hoe nahita olona izy nahita le rano izy nietsika ary nahita olona izy sitana fa izy mbola teo foana mahain'olona ianao aty am-piangonana mijoro vavolombelona tena même problème aminao mihitsy mety ohatra hoe resaka rabola mety ohatra hoe resaka tsy haiko famombana dia niteraka mety ohatra hoe resaka trosa mety ohatra resaka fahasalamana mety resaka tokantrano mety zanaka mety tsy haiko vola be tany am-banky tsy voaloha mety olona nikatra mety tatiny mety zao karazana témoignage sy tsy zay tsy efa heninao efa nahita ianao ary efa naheno fa ohatrany tsy mety tonga amitorinao movy Andriamanitra ny tsy mihevitra ny olona dia mantsy rehefa ohatrohatra fa dia osany eo any tsy resaka finoana zany fotsiny fa misy zavatra be tabe koa io mandeha partour koa io e tonga izao foana io ohatra le hoe marina ia marina ndrasy ratsy dia manana foana fa mahantra foana zay kelana anao aza mbola esorona aminao kinona tsomoa mbola ivavahana kinao marity ve mbola ivavaka any kelana anao esorona aminao anaty baiboly nge zany za mahatonga azy dia mivavaka fitsy satria efa fantatry ny toy antata za mbola kely ty ekely foana za marity ahantra foana fa io manana ihany manana nge raha paster izy dia zao tenena io nge rahalahy ato tsy resaka fotsiny hoe manompo ny togno fatsy ato nge rahalahy mafy ny fanompona ato dia misy kopina ohatrany ohatrany hoe ato am-piangonana ohatra manavakavaka sa anoratra mihitsy a hoe solo tena mpino vo avakavaka solo teny enao rery io fa tsy solo teny zany enao rery matsapan'izany io inge ohatrany ao an-trano e zanako mety telo na efatra enina raha be indrindra ohatra monona le anankiray zanga mahita ato fa ato misy fanoliana mihitsy ato misy tsiraraina fa misy sasany ato tena karakara fa ato nge tsy tena fa ato nge misy tafahoatra e fa tsy miteny fotsiny za ile ahelika atao trano ato izy rery nefa io dia lazay ny fizahay inona mahatonga miteny an'izany satria zay ny olany ty lehilahy ty
tsy hoe tsy nisy olona sitrana teo, tsy hoe tsisy rano tsy nietsika teo, tsy hoe tsisy fagagana ny tranga teo. Eo daholo matila ny jamba ny clémainy asamy mana tena ho sitrana. Fa ty lehilahy ty rery no hafa ny zavatra resahany. Ozy hoe eo nge rehefa etsihana ny rano ka mba te hetsika te hitsoraka, voalohany tsisy mibata. Andranerana misy mibata, misy misisika eo alohako. Tsy mba tena izy rehefa natany teo sitrana va eo tsy mba tena izy hoe tena mba apio a mba afaka miandry kely venao mba mijany atao amkely ka rehefa mba metsika andrano dia alefanao voalohany fa io vao metsika izy zaka efa nitabetabesina teo ka mba mety venao anampy anahy. Tsy zany no nataony. Tsy nila famonjeny, tsy nila fanampiany nefa miandry fagagana. Io zao ihany manatrika fotoam-bavaka fa fanakianana navokany. Ina ny olany ny sainy mitahiry alahelo, mitahiry ratra, mitahiry ny zavatra zay nataony ny olona taminy, mitahiry ny zavatra mahasosotra manodidina azy, manapatonga azy miandry fagagana ary milaza fa mino fa tsy mahita neneny. Eno tsara ny tena olan'ny olona rehefa ao anaty olana dia tsy le olana itsony fa ny toe-tsainy miatrika an'le olana. Vao teo nampianatra paster dia zao no teneniko. Nareo ve tsy mahatsiaritra fa rehefa mifadika hany ianao no tena mahatsiaro hoe te hinan-kanina foana. Vao amin'ny enina marina tamin'ny alona napakevitra hifadika hanina ara-pitso. Vao amin'ny enina ianao dia efa miasa saina be inona kafe sy mofo asa tsy inona. Avy eo ianao manontany mahazo misotro rano ve nefa dikele rano io kafe na ronono. Dia mahazo misotro rano ka hitanao zany io SMS mahazo misotro ka ty nge rano e. Afondra ianao tsy mpinina composé mihitsy tampotampoka eo te hinona composé, te hinona lasopy tampotampoka eo satria le sainao mietreritra hoe tsy sakafo a tokony hinana. Fa rehefa fotoana tsy mifady hanina nefa tsy te hinana indray. Amporisina mba misakafo hany ianao ka tsy te hinana. Ina ny olana saina. Dia ohatr'izay mihitsy koa na miresaka arabola. Nareo hoe tsy mahatsikatra, tsy tena hoe nareo hoe manao an'izany fa olo-kafa madinio nge olona e. Fa rehefa tsy manam-bola izy ka vao manam-bola no tia mandany vola be mihitsy. Tsy manam-bola mihitsy izy ka vao mahazo ohatra hoe 5 millions izy ndre manitra ao. Tamin'ny tsy nambola dia zara mana 5 millions anokatra épicerie zao inona koa no zany eo fa vao mahazo vola izy. Andrano mba vidiko kakely. Dia mba sivy crédit téléphone-ako ty 50 000 atao. Isanao ndre tsisy an'izany 5 000 mbola tena club SMS inona telo tsy mety lany izy fa vao nahazo vola be izy manda vola be tampoka mihitsy. Dia nio fa ny tena mpandanindany volany e ore olona dia ny olona sahirina fa tsy mimpanan-kareny. Ao aorianan'ity fotoana ity hitanao Andriamanitra dia hiakatra ny fiainanao dia ho azonao zany resahako zany. Misy taminareo nge tao efa tena nanam-bola be mihitsy e. Ary tamin'izany efa nanananao le toe-tsainy. Fa mety nandalo problème anankiray ianao, mety very asy na mety rava asy. Dia andeha aloha ny herin-taona mbola stable, mbola voalaminao ihany ny sainao, 2 taona mbola voafehanao ihany. Telo taona amin'izay manomboka ohatran'ny tady ny fanaraka tamin'ilay zava-nisy ianao ary efa elanela dia ny classifie tena hitovy amin'ny olo-kafa ianao. Azay ny olana terangavalo amin'ny 30 taona ty. Te ho sitrana ve ianao? Ora lehilahy hoe tsisy mibata sady misy misisika foana. Tsy mba niteny izy apio ako. Marina fa mety tsy fantany ty le Jesosy, ty le Mesia, ty le mpanasitrana. Kanefa nge tompo ny teny taminy te ho sitrana ve ianao? Mba farafaratsy izy nanamba hoe mba apio ako. Mba afaka mba miandry kely vedivedy fe ianao. Fianakaviako mantsy manaty bary fotsiny nataony dia lasa izy. Ka sao dia mihetsika tampoka ny rano. Fa tamin'ny herinandro sao tamin'ilay tsy teo ny fianakaviana mba azonao ampiana avy vedivedy. Fa tena te ho sitrana efa 7 amin'ny 30 taona dia tena leo be mihitsy aho. Fa tsy zany ny zavatra nitranga. Ka ianao koa tonga eto androany. Tena mila vahaolana ve ianao? Sa efa nampifanaraka ny sainao ny amin'ny zavatra marary manodidina anao
sy nataony olona ka mandrapatonga anao sanatrehan'izany raha tamin'ny toko hoe 2009 ny ravany asanao dia iny foana ilanao dia noary iny foana ny resakao izange nanana tsena be tao amin'ny suprême fa nanomboka tamin'ireny na mataran'olo mantsy taloha mety ohatra tena olona nanamaiza azy tamin'ireny mantsy zay mantsy tamin'ireny fa tena nisy olona misy efa nkendrana misy tamin'ireny azaho dia tena vavaka mihitsy mba hoatsingerin'andriamanitra amin'ny loha mihitsy saka misy mantany le taloha foana fo mbola teo ohatra tokony nanambady ohatra ianao tamin'ny vadiko mbola teo vao nialany le vadiko lasa nany amin'ny vehivavy ny any sady tena vavaka mihitsy mba hofaitsin'andriamanitra mihitsy izy nanomboka tamin'ny ninitra angany iny olana iny zay foana ny toetsainao androany efa tonga ny vahaolana fantanina mipetraka mbola mety ny mandidina ve ianao sa vonina andray amin'ny fotsotra ny vahaolana tonga eto zao androany terekinao androany koa afaka hibata ny fandrinanao dia hitsangana ody hiditra amin'ny sabatanao amin'izay anao hiditra amin'ny fitsaranao amin'izay anao hiditra amin'ny fiadananao amin'izay anao hiditra amin'ny fandresenao amin'izay anao sy resaka olona tsona ianina sisika tanoao ianina nanimbanao ianina nibloke anao fa afaka hiteninao amin'ireo olona sasany zay mbola ao anatonana aza reny oleny mety iny fa tonga ny rano mihetsika zao midira ao anatiny non tsy famezatsiny ny olona maolana tsy famezatsiny olona na vady io na avana io na praitanana io na oloteny io mety nanao tsy mety koa le olona fa tsy hany vahaolana tsy ny fitansana ny olana ny mahatonga ny vahaolana fa ny fandraisana ny vahaolana tonga eto anoloana inoko tanteraka efa tena nahery mifananao ary voakasika tanteraka ny atilalinao to anaty izay tena andriamanitra izay ny rahantsika izay mampirisika anao moa anaraka ny fandarantsika ary iantso sanasany maro ihany koa mety havana na ny sakaiza na ny mpiara-mianatra na ny mety mpiara-miasa anaraka ny fandarantsika ary inoko fa dia azo tombontsoa sy androso mandrakariva ianao ao anatin'ny fandarana izay iarahantsika amin'ny fotoana tahaka izao sy ny fahitalavitra mahazatra moa zany izay fanarahanao amin'ny fandarantsika izany azadinona fa manao fotoana miavaka tsika araka ny tekonao to isaky fotoam-bavaka ary hitanao moa fa dia tena sady ahery ianao ny alalan'andriamanitra misimisy ianao ny tombo ny fahalalana misimisy ianao azany rehetrarehetra zany dia sotina anao ahafahanao mavita zavatra izay mety tsara sy me mivoatra trany ary mitombo mivoninahitra mba ho voninahitra andriamanitra rery ihany ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao eny ary fa dia izay netiko mamarina fandarana amin'ity an'ity indray reveron farandrenarivo moa niaraka taminao tao anatin'izao fanoloran'izao ary dia manantenanao indray hiaraka sy anaraka ny fandarantsika amin'ny fotoana mahazatra sy ny fahitalavitra izay mahazatra anao samy mitombo amin'ny fahasoavana tompoko